tonga amin'ny fotoanany fanomezana indraytsika amin'ny fanarahana an'ity fandarana Doria ity. Koa dia faly mitsidika ny tokantranontsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana Doria ity. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria anarana ny ramina fotsiny andronan'ilay fandaharana. Ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana fa endrena no izahana ifampizarana. Efa taona sy 4 volana zay nisy ity fandarana Doria ity. Ka zay rehetra vita dia tahirizitsika ao amin'ny adresy YouTube ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Zay te eno sy ijery ny efa vita zany dia ao amin'ny adresy YouTube ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay indrindra fa mifanomezan'ny tompon'andro pahavelomana afahantsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara atombohy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny atokantanontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia havanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana izay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana teny maiva leroa. Ilay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Teny fanevany dia hoe anareo mpindonombo malandy io anareo mpanaraka an'ity fandarana ity. Marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandarana ity. Ambarao ny hitanareo zay matory vokono ndao sika mpiondro fa zaka tao tsy ianarana. Ny mibana amin'ny zanam-pandarana dia mifankasitrahana an'ilay fandarana na fanamarinana raha misy dia miampy an'ilay teny fankahirezana. Fa mba ho mariky ny fankasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko zay nanonona anarana dia ho tononoko ianareo. Longobe Dominika ao amin'ny complexe sportive ao. Joy Ambourvy Raclé Namakiakely misy kely koa Namakely donc Zamany Sila Fokotany Beantsiva tsy hitako tsy haiko izy io. Papaniana Tanambao-Sotema secteur 7 mazava adresy fa zao telefôny anankiray foana ny an'ny Papaniana sy an'ny Aimé koa nakasitraka an'ilay izy dia ho tononoko angamba quartier anankiray ao foana Tanambao-Sotema io izy. Zandrikely Casimira mpanao tefitefy tany malandy ny teny izy tamin'izay zazoko be tsy nitononao nefa ny zany andefa zao Zandrikely Casimira rehefa tsy tafiditra anatin'le voalohany iny ianao tsy voatonona koa fa vita fandarana amin'ny heriny koa manao zay ny anaovako anao zao io. Monsieur Donné CR ny Andranoboka Mahajanga 2 mazava adresy. Mademoiselle tsy haiko fa Abekobay zay ny SMS ny Jean-Claude Akazomborona Mavozaza. Naoda be io longo be io. De bis Mahasoa Viviane tsy mahasenga Fokotany Atafia Morango maro tanàna zany. Victor Lakovola io moa efa nazavaina maro voa ihany. Malandy abo Marambitsy zay indray zany ianareo nanonona anarana anatin'le SMS fa maro le SMS fa tsy manonona anarana fa akasitrahako daholo satria miara-miaina sy misento amin'ity fandarana Doria ity. Fanamariana zao ny fanamariana kely mety ho tapaka ao anatin'ny 2 volana indray ity fandarana antsika ity satria mba andeha hitsidika ray aman-dreny indray Imanovojery. Tanareo moa any amin'ny faritra avaratra any lavidavitra raha tara kely anao latsaka male anao tavelany ka le fotoana ialako tsy mbola fantatra fa milaza fotsiny fa rehefa tsy henonareo fa lasa zaza mba ho mariky ny fifanajana zany. Ny teny fankahirezana omeko anareo dia zao amin'ny fiainana ny toko sy andiny amin'ny baiboly natao fampieritrretana fa tsy natao iadina hevitra ialao fa mampiady. Amin'ny fiainana ny fatahorana an'Andriamanitra ny fatahorana Zagnahary ny voaloham-pahendrena ary miankina amin'izany ny mahatsara sy mampiadana amin'ny fiarahamonina malagasitsika io.
tandremo aza manao anao hoendry amin'ity fiainana ty fa matahoran'Andriamanitra dia mifadiany ratsy zay dia ampitondranao amin'ny fiainanao. Makasitraka anjaka 032 44 759 83 zay ny fampitsotsika raha misy mahatohina anao fa tsy hainao ny teneniko. 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82 tsy hainao ny teneniko ialako tsiny tsy miteny olona eto loha hevitra no entiko fa mahaboasana no ataoko maniry mba hanana fiarahamonim-pahendrena zay ny tanjona n'ilay fandaharana fa tsy miteny olona sanatria. Averintsika tsy ahivina foy ilay narahantsika farany teto mba hitoetra ho antsika tsirairay avy. Ny loha hevitra tamin'izay dia ny hoe dia volako lava lalao mbola hoela. Io no loha hevitra narahantsika teto. Io dia manambara fampianarana voajanahary hita maso omen'Andriamanitra antsika olombelona rehetra eto ambon'ity tany ity. Maneho ny lalam-piaina velona rehetra fa tsy voadinika ny maro izy io. Tsinam-bolana manambara fahaterahan'ny zaza, manambara fahatanorana. Jereo anie ny fahaterahan'ny-behivavy fa saika tsinam-bolana foana matetika. Zany ny antony Ntaolo rehefa hanao zavatra mikendry tsinam-bolana. Ny olona mahalala ny fomba zany, manady zany fahendrenan'ny Ntaolo. Fady mihitsy raha ohatra ka tsy manaraka ny tsinam-bolana io. Viana moa tsinana volana, amin'io ny anorina trano. Viana moa tsinana volana, amin'izay vao hividy zavatra ngeza be eo amin'ny fianakaviana. Ataoko tsetratsetra fotsiny zay. Feno manana le volana, boribory be iny, manambara fahalebiazana zay amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Volana silaka, manambara fahanterana, efa antitra zay le olona, efa antitra zay le olombelona. Maizom-bolana manambara fahafatesana amintsika olombelona. Satria fampianarana voajanahary ho an'olombelona rehetra eto ambony tany izy io. Averimberiny zay tranga zay mba ho lesona ho amin'ny velona rehetra fa mba firy madinika anazy. Fa fandarana Doria zany eto dia mba mikirakira ny reny. Am'izao fiaina-tsarotra zao dia mba mizara. Ary zay no natonga anay nanao an'ilay loha hevitra antsika ny hoe dia volako lava lalao mbola hoela. Fiainantsika eto ambon'ity tany ity zany. Fitenitsika mazatra eto amin'ny fandarana Doria ny hoe zay rehetra vita dia tsy maintsy tantara. Tantara tsy maintsy mitsara. Mety ataonao tsarainy, tsy mety ataonao tsarainy. Feny dia zao. Amintsika olombelona dia tahaka an'ireny mijery sary mihetsika ireny. Raha mamerina amin'ny fiainana vitany zany tsirairay. Fa maro malaina mamerina ny natao. Mety amin'ny antony maro io. Fa nataonao ve dia tsy ho tadidinao lainga zany. Samy mahatadidiny nataony aby fa misy menatra ny vitany satria na ny masoandro ohatra tsy te hijery. Noho ilay izy tsy mendrika loatra. Nefa ilaina fantsiana ny fiainana. Indrisy fa tsy te hijery ilay filmany mihitsy ilay tompony. Maro zany. Maro ny ty fosafosaka nefa malaiko tenenina amin'ity fiainana ty. Dia volako lava lalao mbola hoela. Fandalovana ihany anie ny eto an-tany avako aby. Ary samy miezaka manao ny tsara amin'ity fiainana ty. Fa ny fahatsarana ataonao no mahatsara fihavanana. Ny teny malefaka ifanaovana amin'ny mpiarabelona no mahamora rena. Fa ireo fomba ratsy, io tsy azo atao. Mahafolakan-dato noho izy ny Ntaolo. Fa ireo fomba tsara ireo dia mateza amin'ny tantara. Fa io lasa any amin'ny mandrakizay any akoatra ny mpanao azy, zay vao hita hoe tsara. Fa raha mbola velo, io tsisy mahatsara azy. Zay izy vao hiaraha malala, tahaka an'ilay mpanoratra fanta-daza malagasy zay ndramiko ny asa tanany, andravako ny fandaharana tamin'izay zany. Dia zao le asa tanana nataony zany. Kaza mioraka ianao ry fahavaloko,
na koa hoe mikotaba sy milelalela. Olazaiko anao ve nihira fikaloko dia volako lava lalao mbola ela. Tany amin'ny taona 5 tany io ray aman-dreny Andriamanantena George atsony maro hoe Radon nanoratra zany asa tanana zany. Izy moa teraka tamin'ny 1er octobre 1923 teo amin'ny faharoa amin'ny 20 taona izy nanoratra an'io. Jereo fa matotra tanteraka zany olona zany. Kanefany vitsy ny mahatsiaro azy. Averiko indray mpandeha aza mioraka ianao ary fahavaloko na koa hoe mikotaba sy milelalela. Olazaiko anao ve nihira fikaloko dia volako lava lalao mbola ela. Tsy adinoko izy io satria izy mba nanolotra ny boky izay nisoratako voalohany tany amin'ny taona 5 tany. Tamin'izay moa lohahevitra ny boky io dia hoe fiainam-pivoaran'ny taranaka malagasy. Tamin'izany anie izay dia efa nitalao tamin'Andriamanitra mba hatsara amin'ny fiainan'ity malagasy ity fa mbola tsy nomeny angambany fa dia izy toizantsika amin'ity fandarana ity. Amin'ny fiainana tsy fanao ny mitsambiky mikipy fa tena mahafaty sady tsy mahasoa satria manao zavatra anatin'ny aizina amin'ny tsy hita maso tena tsy fahombiazana fa ny fahazavana ihany ahafahana mandroaka ny aizina amin'ny fiainana mba ho fandrindram-piainana amin'ny sehatra nisy-tsokajiny dia nasiana fifampitondra eo amin'ny fiarahamonina zany, nasiana ny fanomezam-boninahitra zany hoe ny zokio sy ny zandry olona. Dia fa rehefa maty ny olona avako aby dia mitovy aby samy raha tompoko lahy na raha tompoko vavy, foana ny mahazoky na ny mahazandry. Ka raha ho toy izany foana, manakory ma antsika manao ratsy amin'ny fiainana aty? Raha faritana tsotra nge ny fiainana dia izao famaritan'ny fandarana Doria io fa samy mety mamaritra ny azy ihany tsirairay. Ny fiainana raha faritana dia tsotra ihany. Ny fikatsahana izay mbola tsy hita ary fahatserovana ny efa vita, ny ambiny dia efa meniny. Fa ny mandrafitra ny ireo rehetra ireo dia misy fifaliana, misy fahoriana, misy fijaliana. Fa ireo rehetra ireo dia tsy miaraka mitotona amin'ny fiainana zany fa mifandimby tsikelikely arakaraka ny fanitsin'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny tsirairay angamba. Mandeha mafy ianao amin'ny faharatsiana, amin'ny firehariana, ataon'Andriamanitra izay atsapahanao fa tsy mety ny sori-dalana anao. Sanatria ary tena mpanetrehetena tanteraka ny ilazanay fa fandiniana amin'ny maha-olombelona no ataonay fa tsy izahay mihitsy ny mahay sy mahafantatra ny voninahitr'Andriamanitra. Sanatriana izany. Amin'ny fiainana tsara raha mizara sy manao filazany tsara ny tsirairay. Io atsika jiaby eo anao mitandregninaka io. Mba ino filazany tsara amenao amin'ny mpiarabelona any? Ino filazany tsara omenao amin'ny fiarahamonina? Ialao ny fomba ratsy mampisarabazana avakao fa zany tena manimba sy mampisarabazana amin'ny mpiray tandrazana sady tsy mahasoa amin'ny fiainana. Tsy refesina amin'ny volananana na andraikitra sahanina sy zavatra ananana ny maha-olomendrika fa refesina amin'ny soa ifanaovany sy ny fahendreny, indrindra fa ny teny avoaka amin'ny vavany sy ny fahamatorany. Ary zany rehetra zany dia tsy azo vidim-bola fa ifanakalozana fotsiny ao anatin'ny fifanajana. Matetika ao anatin'ny fahasahiranana no ahafantaranao ny tena olomendrika amin'ity fiainana ity, ny fomba entiny miady amin'iny fiainana anatin'ny fotoatsarotra iny. Fa ny ahafantarana ny toetran'ny olona aingana indrindra dia omeo vola izy, omeo voninahitra izy, omeo fahefana izy, tonga dia hitanao ny toetrany. Indraindray misy eo tahaka ny vavan'omby manoaka amin'ny toetrany taloha mihitsy ny toetrany amin'ny vaovao. Misy olo mivola niova laolo imbako laolo. Joya, izy tsy niova. Fa izy mihitsy iny, fa toetrany iny. Fa mbola ny fono izy tamin'izy taloha iny. Karaha karoka ny kola reny. Karaha voanio. Fa vola, voninahitra, fahefana. Reo ndro meso be mamaky azy. Dia volako lava lalao mbola ela. Ny faranantsika moa izy tamin'izay dia ny hoe amin'ny fiainana olona afaka ianao raha miezaka manoro ny mpiray tandrazana aminao lalana mampanjaka ny maro amin'ny fiadanana mba hifaliany maro anisa
zay manofinofo manantena zany atao hoe paradisa. Olona afaka ianao raha toka miezaka mijoro andro aman'alina, manao zay apitraka sy anarina ireo mpiray-tandrazana zay nadaboko mivintana mba ho lasa hoendry manam-panahy anarina n'ity firenena ho tonikitana. Ity indray ny lohahevitra hoentiko anareo, mbola veriko ary ialako tsiny, ifonako mihitsy tsy miteny olona aho fa lohahevitra no entiko dia zay ny voaboasako mba hananatsika zany atao hoe fiarahamonim-pahendrena zany, tsy mipivoarana iombonana. Zay indray ny lohahevitra hoentiko, tsy moka miampy fivoarana. Rehefa atao fanambaran-teny dia latsaka ny ka lasa tsy mpanohizana, ka noho ny fifanafany ka sy ny efa dia ny efa miova pe, dia zay le hoe tsy mipivoarana iombonana. Tsimoka manambara vaovao, zavatra vaovao, ny tsimoka zavatra vao zany. Fivoarana io irin'olombelona rehetra ambony ty tany ty, zany fivoarana zany. Dia hoe tsy mipivoarana iombonana. Le taloha kakazo be reny zany fa tsisy fanantenana fa izy nitondra antsika amin'ny fahantrana jiaby zay. Basy Fanabeazana Doria ty minday nanao tsy mipivoarana iombonana. Isika malagasy rehetra dia samy manaiky fa tsy toy ny taloha ny ankehitriny amin'ity fiainana ity zany, amin'ny fahatsaram-piarahamonina misy eto Madagasikara. Zay nitondrana an'ity lohahevitra ty hoe tsy mipivoarana iombonana. Atsika malagasy moa zany toy izy io fa dia hoe tsy mipivoarana iombonana. Maniry izay mba hisy tsimoka vao, maniry izay mba ho hisy tsimoka tsara iombonantsika malagasy manontolo eny anivon'ny fiarahamonina eny, ary talaoko amin'Andriamanitra mihitsy io mba ho to. Ary amin'ity Fanabeazana Doria ity dia izy zany no ataontsika fivoy, ivoizantsika azy araka ny fanalavana an'ilay Doria hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Isika malagasy rehetra zany dia iray fanantenana amin'ny fivoaram-piainana tsaratsara kokoa, satria izay ray firenena dia iray aina, izay ray firenena iray fileovana, izay ray firenena iray sata. Izany tsy manaiky an'izany, saingy ny anentina ny olona hanao ny marina, anitsy ny diso lalana no tsy ampy mba tsy ilazako hoe tsy misy. Amin'ny fiainana tsy laozany zavatra manahirana zany, na be io na kely io, efa nataon'Andriamanitra an'izany mihitsy ty zanak'olombelona rehetra tsika ambony donia ty, fa afatesana no anaratokana hiafarahantsika olombelona rehetra eto ambony ty tany ty. Fa saingy mialohan'izay misy ny mahafaly, misy ny mampalahelo. Ireo dia samy mitondra amin'ny fikorotana pahasalamana raha toka tsy voatandrina. Ireto misy ohatra vitsivitsy ho zaraiko aminareo ny amin'ny mahafaly aloha. Ireo olona nahazo vola be tampoka nefa mbola maro am'izao manao PMU. Afa-panadinana tao anatin'ny ady sarotra noho ny antony maro, misy fahasairanana. Nahazo vady nirina efa ela be, ny naniry zazaka tera-da, ireo zay nitady toka sendra vato, ro nitaintaina mafy tamin'ny vokatra ny didim-pitsarana ka afaka madiodio. Ireo sahirana mafy ara-bola ka nahita famonjena, ireo zay nanary narary naharitra, narary mafy ka tody fahasairanana. Ilaina fitoniana sy fahendrena ny miatrika andreo mba tsy hanaonao foana amin'ny fiainana fa manimba. Ireto kosa ny amin'ny mampalahelo, dinio anie ny mahazo ny kambotom-bola kely, maty vady andefo mandry, maty zanake, voadona ny loza mafy samihafa, very vola be, very fananana, vaky trano, ny laozan'olo tiana. Tsy mety mahita asa fivelomana, mafy zany. Mahatiavana zay ny fakatia ifatratra taminy, lazony aretina tsy ahita-panafana, voafitaka n'olo tiana. Maro
eo anatrehandreo rehetra ireo dia misy ny tena sanatria ny vava lasa dala mihitsy anie, misy ny tsy mahinakanina, very hevitra, very saina, very fanahy, lasam-borona, tsy mahita zay atao, kikisany aretina, kikisany akiviana. Manoloana an'izany rehetra zany ilaina ny fikolohan-tsaina ho antsika. Izy anefa ny tokony hanao an'izany dia ny mpiarabelona, ny havana, ny namana, ny fikambanana. Tahaka an'izao ataontsika amin'ity fandarana Doria ity, mba hahafantarany fa tsy irery izy eto ambony'ity tany ity. Zay lay anehoanay loha-hevitra hoe tsy mipivoarana iombonana. Ny maro am'izao manko manontany aloha, izy ma boka aia? Ino ma fokonazy? Ino ma antoko politikany? Vao hay zay vao manao. Ilaina ino ilaina an'izany? Atsika raha aza mitanisa, aza mijijirazana ma, mifanampy atsika mba hitantsika fahendrena eny anivon'ny fiarahamonina eny. Sady zay ny tena sitrak'Andriamanitra. Taloha tany am-pianarana dia nisy ny fanaovana kajy. Raha mpiarina amin'ny fiainana ny fanaovana azy io dia izao: vahaolana, valiny, amarininy amin'ny asa marika. Amin'ny fiainana zay diso tamin'ny asa marika tany am-piandohana ka tsy mahita valy marina zany, tsy mahita mangirana mihitsy ny amin'ny fiainana, indrindra fa any amin'ny farany ihany. Aiza moa nisy ehon'ny farany amin'ity fiainany zanak'olombelona ty dia ny fahanterana anie. Sady tena io fahanterana io ala amin'ny fiarahamonina ny olona antitra, na samy manao zavatra tsy mety zao ny tanora sy ny antitra. Le tanora mbola misy manavotra il est encore jeune, c'est normal. Fa le antitra iny antomola ma. Rehefa voadona amin'ny fiainana ka voadona tafahoatra ka tsy misy mpanarina dia lasa tsingilangilany amin'ny fiainana, tsy maro toerana tsony. Dia io lay tsony fiarahamonina hoe tsy ampy kely iny olona iny, sanatriany zany. Misy kely hoy sasany, very saina. Zay ny hevitra an'izay rehetra zay. Na ahafahana hoy ny hafa ka ilaina tolo-tanana avy amin'ny mpiarabelona ny olona tojo fahasairanana tahaka ireny. Amintsika eto Mahajanga, amin'ny ankapobeny dia mbola azo deraina fa tsara isika aty amin'ny faritra Boena zany. Ka raha ohatra ka mba hampitaina ny amin'ny faritra hafa, maro amintsika io manko tsy mandeha loatra ka tsy tena afaka manao fampitahana. Fa ity no anamarinantsika an'izany. Eo ihany ny fahatsarany tanitsika, fa isika zay monina amin'ity tany ity mihitsy ny tsara amin'ny ankapobeny. Averiko indray-pandeha. Isika zay monina amin'ity faritra ity ny tsara amin'ny ankapobeny. Porofon'izany ireo olona tonga marobe eto Mahajanga eo. Rehefa zavatra tsara manko dia lazao amin'ilay olona ny fahatsarany mba hanohizany azy ny tsara zay efa nataony. Fa raha sanatria ratsy dia lazao azy koa ny faharatsiany mba hanaovany fantsiana ny ratsy vitany, hanaovany tsara indray. Mirehareha amin'ny fandarana Doria, mirehareha maventy manana antsika vahoaka amin'ny Boeny amin'ny ankapobeny hoy izao. Za mety tsy mendrika hiteny an'izany fa hafaliana ny anakay dia ambarako, fa mendrika amin'ny fandraisam-bahiny amin'ity tanitsika ity. Fa ny anay eto monko dia hafaliam-pahantrahana zany. Manakory ma ny hafaliam-pahantrahana? Ny tsiky foana ny atolotra aminare. Tsisy zaka azoko mena bako. Mahay mandray vahiny isika. Porofon'ireo olona marobe eto amintsika ireo. Fa izao misy hafatra omeko an'ireo mpivahiny eto Mahajanga ireo. Zao ry mpivahiny, aza dia ararotina amin'ny fahatsoran'ireo olona mandray anareo ireo. Fa mba omeo fiheverana, mba omeo fanajana, amin'izay mba hatevina ny fihavanantsika. Ary azadino, nataoko apara-plaza ty fa ty ny tena ngeza indrindra.
ajao ny fomba ny tany fa misy fombany misy asiny ity tany ity. Ndrao ianareo sanatriana izany tezerany tany ka lasa miady amin'ny zavatra tsy miteny, manahirana karaha misy akaiky anareo any, misy tenavanareo any amin'ireo mpivahiny ireo dia ampitao aminy zay afatra ny doria zay fa manahirana. Lazanay manko izany satria ny ombony ray mandry matetika tsy ndray mifoa, tsy mipivoarana iombonana no loha hevitra antsika. Amin'ny fiainana tandremo fa ilaina ny fahendrena, amin'ny fiainana ilaina ny faharetana, amin'ny fiainana ilaina ny fahalalana. Ny fikarohana ny fahatsara-piainana io tsy tonga ho azy fotsiny amin'izao, ary mifaniriko ho antsika mpiray tanindrazana rehetra amin'ity fiainana ty dia ananantsika rehetra finiavana ny amin'ny hoe lavina na hainiarina, solafaka ny tandrom-pamindra ary rasanatrika potraka mba mahatsiaro ijoro. Zay mba faniriko ho antsika malagasy fa ny zavatra misy amin'izao ndry vetsovetso pahorinany maro. Raha sy ty zao ny ananantsika rehetra lavina hainiarina, solafaka ny tandrom-pamindra ary sanatrika potraka mahatsiaro ny ijoro. Satria ireo rehetra ireo zezika tsy miala amin'ny fiainan'olombelona, na olombelona iza tsy maintsy lavo, tsy maintsy solafa, tsy maintsy potraka. Fa inona ny fanamby anarenana azy? Lavina hainiarina, solafaka ny tandrom-pamindra ary potraka mahatsiaro ny ijoro. Tsy andrasana mpitondra fanjakana zany avako abe, fa finiavana hiady amin'ny fiainana fotsiny. Sady zara ny tany ema fanjakana, atsika ny ndo fanjakana fa dinitsika atsika ny ndo fanjakana io. Andraso kelikely eo atsapanareo hoe voninahitra atsika ilazako hoe atsika ndo fanjakana. Ilana fanatsarana lalipaka ny fiainana. Anao laolo boka amin'ny tranonao ao iboan'ny raha maloto jiaby mandeha amin'ny kanaly, anao mivola ma fanjakana amin'ny raha karaha ty laolo. Zay le volanako hoe le manitsy sy le manarina mihitsy nataoko hoe vitsy mba tsy ilazako hoe tsy misy. Zay ne mahatonga atsika revo raha io mandeha makany atsika vita. Sanatria mivavana diny lela engany tsy ho isy zany fa za mba miteny foata anairako atsika jiaby pakakapila mety androfa atsika fako. Fa ilaina fanatsarana lalipaka ny fiainana. Zao manko ny tranga hita, ilaina fanatsarana lalipaka amin'ny fiainana indrindra fa nitoro-hevitra mahasoa zay tokony ifeny fiarahamonina. Raha tsy zany dia fahadisom-panantenana foana ny miandry atsika jiaby eo sanatriana izany. Filamandra tsara indrindra amin'ity fiainana ty dia zao zaraiko aminareo zao: ny anio resy ny ampitso ary ny ampitso resy ny afaka pitso, mba ho toy izany hatrany hatrany ny fiainantsika malagasy eto Madagasikara. Jereko atsika tsy ho tafakony, ndao isika iombo-panahy mba hanalavitra ny ratsy, hanalavitra ny lainga ary tsy hamono tsy manatsiny sy ny marina amin'ity fiainana ty. Ndao isika iombo-panahy mba hanalavitra n'izany fisiany kolokolo zany, ary tena hiady marina amin'io kolokolo io fa tsy fidjofidjo to. Ndao isika iombo-panahy ifarimbona ka tsy mamaly ny ratsy zany, fa zany ny mahatonga fisaraham-bazana. Zany no ananana faharatsiana ka tsy mimily ny rariny amin'izay ananany malahelo. Zany ny tena tian-dragnahary amin'ny doniantsika ty. Misy rarin'ny olo iny satria izy malahelo, olo mahantra zany dia vilinao godo raha mahamby anao ao kobain-dragnahary maventy. Hitaiza amin'ny mpiray tanindrazana ay mifanaja
hitaiza mipiraitan-drazana ay mifampihevitra mifanome voninahitra tahakan'izao ifanaovantsika amin'ity fandarana doria ity zao tsara ny zany fa mba iza am'izao ny anao an'izany ameko bonbon anao fa anao manao an'izao ameko chapeau anao fa anao manao an'izao fa ty ojo latsinainy talata larobia lakamisy zoma andeha ataontsika congé tsika samedi dimanche isaka olo mitana fandarana raiky karaha ataony doria io mampifankatia malagasy jiaby ay tsika tafa jereo coronavirus tsy haiko taona raiky to na avy teto fiarabatsika jiaby niova mifamangondry nefa ny taona raiky to ty zao doria eny taona rovolana tsy haiko aloha za tsy mahita misy miova masa karakory fa ny faniriko de zay anatra io no afatra tsy mety lefy laza amin'ity fiainana ty jereo ma le koranany mpaminany jiaby taloha reny izy io tsika mbo mamaky azy tony za tsy mivola za manakabary mpaminany eto fa ndao tsika ifananatra le anatra zany ilaina amin'ny fiainana ty tena angeza be mafy ny mijaly fa mbola afaka miady ianao amin'ny fiainana fa ny ory ny fahoriana miandry fahafatesana tena afo be ambony tany bako tandremo apodiko ndraiky avike raha io maro manadino amin'ny fiainana mafy ny mijaly fa mbola afaka miady amin'ny fiainana anao fa ny ory zany hoe zay manana fahoriana zany miandry mifahafatesana tena afo be ambony tany ka mba tsy hanananao an'izany manaovany tsara manaovany mety mifankatiava mifampizara manaova filazantsara ay ma taloha tondro isy filazantsara tsika zao tsy anao koa manaovanao mitandregninaka io karaha za manao io koa aboy filazantsara anao fa zao mbola veriko foana maro mivola aminaka manino anao tsy miboaka amin'ny télé bako za hoe to namany mpanjono mizara mofo anareo aoka tsy ny fahalotony tanako no jerenareo fa ny fahadiova ny foko manolotra azo anareo maro ane mivola io ma manao doria ibako lao io laolo andro jereo de za miteny ewa zao mpanjono mpandramby kankana fa za te hizara mofo ka aza lotony tanako no averimberina aza ny lotony tanako no jerenareo fa ny fahadiova ny foko manolotra azo anareo za tena mpanetretena amin'ny teny anareo rehefa tafiditra aminao ny anasoa sy tondra fahatsarana amin'ny namanao io tsy manam-pahataperana tsony fa zao tsy mampitandrina tsy mampatahotra fa anjaran'izay mpitondra afatra ka afatarana fa tsara ny afatra hoentiny ambony ty tany ty tsy maintsy voenjika zay ny mampipody afara ny sasany za bako tsy manao anao mivola raha karaha ty aminandreo laolo karaha ty koa raha ataondreo non za tsy mavita laolo za reraka efa tendrin'Andriamanitra mihitsy zay olona mpitondra afatra ka afatarana fa tsara ny afatra hoentiny anao tsy maintsy voenjika tsy maintsy tany saindreo anao ny hoe laolo ny bako li karaha tiny fa zao mpanjono mizara mofo anareo eto ka tsy nilotony tanako no jerenareo fa ny fahadiovan'ny foko manolotra mofo ho anareo doria domindrehetra iana-pitiavana rehefa soa rehefa tsara de zarao mizanaka mapara atomboy aoreno atsarao aza mianto na kely na be vitanao de anjary tsangambato boribory ny amin'ny valo tapitra ny fotoana atsika miezaka zay tondra aloha hevitra vaovao ndray raha mbola eto antoerana fa eto azany dia tsy manana ilazana mihitsy satria zay misotro ronono ty ne tsisy kabarina azy fitserana
no any sisa azonay dia lasa tsy manana fotoana tena matotra zany zay hoe am'izao za miala eto, am'izao za tonga eto. Ka dia ialako tsiny raha nisy tohina anareo. Mety mafy ny fomba inentiko ny teny azy fa ampitiavana no nanaovako azy fa tsy ankaratsiana na fankalana sanatriany zany. Amin'ny herin'ny toy izao indray tondra aloha hevitra vaovao. Mankasitraka indrindra tompoko.